izay no fanazavana mahakasika ilay hetsika ara-kolontsaina izay ho tanterahina ny 5 sy ny 10 ny volana desambra ho avy izao. Mandinina an'izay sehatra kolontsaina izay hatrany kosa manoloana ny fanoloana ny tale jeneraly ny ofisy malagasy miaro ny zony mpamorona na ihany koa ny OMDA dia isy ny fihaonana izay tanterahin'ny ministra ny kolontsaina Brigitte Rasamuel miaraka amin'ny artista malagasy, fihaonana izay tontosaina raha-pitso eny anivon'ny ministera eny Anosiana. Fanazavana rapitso atalata zany fa voalohan'ny volana desambra dia manasa ny artista rehetra zay afaka tonga zany fa omeko daholo fanampahazavana rehetra zay ilainy fanazavana. Inona moa zany mety hoe tena ilain'zareo artista maro tamin'ireny gazety hitako ireny tsy mitombona zany le vaovao izay ny anazava mampanajana ny artista rehetra nomezako fanampahazavana zany rapitso voalohan'ny volana desambra tonga ao ministera amin'ny 6 sasany.